Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika ry avako tratra ity talata faharoa amby roapolo ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny salamo faharoa amby roapolo, salamo faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo, salamo faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny te mahafoy ahy ianao? Lavitra ny famonjenay ny tenin'ny fitarainako. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana, kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao ny tokin'ny razanay, natoka izy ka namonjy azy ianao. Ianao ny tarainany ka afaka izy, ianao ny tokiny ka tsy menatra izy, ary izaho dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manarapy ahy, manondromolotra sady mihifikify-doka manao hoe ankino amin'i Jehovah, dia aoka izy hamonjy azy. Eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ary teninao no fahamarinana. Amen. Andao antsika omaly ny Papa Ray Masina, ray aman-drenin'ny fiangonana katolika maneran-tany, ny mpino katolika maneran-tany, nefa koa ray aman-drenin'ny kristianina maneran-tany amaha-olombelona azy, mampanompon'Andriamanitra azy satria na dia maro azy sika dia iray ihany. Moa zany dia mahatsiaro fahampangana ny fianakaviam-ben'ny kristianina satria namoy izany ray aman-dreny iombonana izany. Koa dia maniry fiononana feno isika manokana ho an'ny havana katolika izay mahatsiaro fahampangana, kanefa koa ny mpino rehetra dia manonona ny fiononana sy ny fampionana amintsika menakavy ry havako ny amin'izany nahalasana izany ray aman-dreny iombonana izany. Marina loatra fa eo anivon'ny fiangonana katolika romanina dia ray aman-dreny izay mpitarika izy, nanefy izy, toriteny sy nampianatra, na dia aty amin'ny tokontany protestanta kosa azy na nanyrafitra manokana ny protestanta, kanefa araka voalazatsika teo hoe dia ray aman-dreny izay mitondra ny anjara bikiny maro sy lehibe teo amin'ny fitoriana, ny filazantsara sy ny fampahirizana ny mpino maneran-tany. Any afaka ity papa ity, na dia ny anarany fotsiny hoe Papa François, satria fantatsika fa izy ny voalohan'ny papa nitondra anarana hoe François, ary misy dikany lehibe zany tao anatin'izay 12 taona nitondra azy, satria taona 1324 izy nanomboka nitondra no nofidina hitondra ny fiangonana katolika romanina, izay tao anatin'ny krizy fantatsika fa tao anatin'ny zavatra sarotra ny fiangonana katolika romanina no nifidy ity papa jésuita ity, izay azo lazaina hoe papa jésuita voalohany koa, na koa azo lazaina koa hoe papa izay sud-américaine voalohany, zany hoe papa avy any Amerika Atsimo. Manokana mihitsy ny tantaran'ity papa ity teo amin'ny tantaran'ny fiangonana katolika romanina, satria ny fahatsorapony papa izay nitory niezaka nitory ny fahasoavana, matetika averiberina mitory-tenin'ny papa ny fahasoavana, papa François io, ary matetika koa aza tsapatsika ny fanaovana zava-dehibe ny mahantra, papa manakaiky indrindra ny mahantra, papa izay ataontsika hoe akaikin'ireo olona mpitrongo vahoomana, akaikin'ireo izay mpitsoa-ponenana zany, dia nanamarika ny ministeran'ity papa izay nandao antsika ity, papa izay niezaka nisokatra mihitsy, niezaka nisokatra tamin'ny lafin-javatra maro, ohatra hoe niresaka na tamin'ny fiangonana samy kristianina azy, niezaka nisokatra bizina eny, fa na dia nididingy tamin'ny silamo ary dia azo lazaina hoe nisokatra ihany izy. Zany dia mahatsiaro fahampangana antsika teo ny fianakaviam-ben'ny kristianina, dia maniry fiononana ho an'ny fianakaviam-ben'ny kristianina rehetra isika. Ity mofinaina eto ambatantsika ity afaka malala ny salamo faharoa amby roapolo, dia salamo izay
azo lazaina hoe salamo Jesoa satria ao amin'ny matitoko fahafito amby roapolo any dia ity salamo ty no tanysainy matio ho nitaraina an' Jesoa de atsika le hoe Andriamanitro na de mahafoy anao na hoe Elisy lamasa baky tany salamo zay salamon'i Jesoa ary tsy io ihany fa miverimberina amin'ny Matio sy averimberin' Jesoa ny ity salamo faharoa amby roapolo ity salamo Mesia zany salamo mesianika dia mana-toerana manokana zany marina fa betsaky reo deditra masina nampiasain'i Jesoa fa manokana mihitsy ty salamo ty satria salamo zay eo amin'ny hazo fijalian'i Jesoa ao anatin'ny fangiry firian'i Jesoa no nampiasa ity salamo ty io Matio. Marina loatra fa nireo salamo anankiroa na telo mifanesy ireo ny salamo faharoa amby roapolo, ny salamo fahatelo amby roapolo, ny salamo fahaefatra amby roapolo de samy miresaka salamo mesianika, samy miresaka an'ilay Mesia, miresaka an'ilay Jesoa mpiandry ondry ity salamo faharoa amby roapolo ty de le mpiandry ondry zay nombona tamin'ny hazo fijaliana, lay mpiandry ondry zay melohana, le mpiandry ondry zay nitondra fangiry firiana. Ny salamo fahatelo amby roapolo kosa Jehova mpiandry salamo zay lay mpiandry ondry eo akaikin'ny ondry andrasana eo akaikitsika. Salamo fahaefatra amby roapolo dia lay salamo zay mampitodika atsika amin'ny hoavy, salamo zay mitona antsika hibanjina ny fitiavan'Andriamanitra. Arak'izany dia hoy manao hoe salamo mesianika na ny roa na ny telo na ny efatra amby roapolo, roa amby roapolo na ny telo amby roapolo na ny efatra amby roapolo. Fa raha maky ity salamo faharoa amby roapolo ty sika nefany dia mahatakatra koa ny ambarany epistilo any Hebreo, ny Hebreo toko fahafolo indrindra ny andiny ny fahavalo. Zay ny epistilo any Hebreo de milaza fa ity salamo faharoa amby roapolo ty na ny marimarina kokoa Jesoa zay tantaraina am'ty salamo faharoa amby roapolo ty na ataontsika hoe marina fa salamo tantaran' Jesoa ateny meloa zany ity salamo faharoa amby roapolo ty dia maneho ny epistilo any Hebreo fa Jesoa lay sorona feno. Ny Hebreo toko fahafolo andiny fahavalo de mitara hoe Jesoa lay sorona feno, lay fanatitra feno. Jesoa lay sady fanatitra noho ny ota, ny fanatitra hodorana, ny fanatitra latsa-drà, ny fanatitra hoanina. Jesoa io fanatitra rehetra mihitsy. Marina fa be lehibe fanatitra ao am-bokin'ny Levitikosy vao manomboka Levitikosy toko voalohany mamakivaky toko faharoa, toko fahatelo, toko fahadimy de miresaka toko fahaenina azy de miresaka ny momba reo karazana fanatitra izay fampiasa tao amin'ny jiosy fa ro efatra lehibe reo matetika tena averimberina ny fanatitra noho ny ota, ny fanatitra dorana, ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hoanina. Reo de miverimberina reo fototry reo fototry reo efatra ireo fa misy madinidinika moa mifameno na mifanaraka amin'izy ireo. Amin'ny teny Hebreo de ataony hoe Sata, Ota, Shelamim ary ny Asam. Reo lay fanatitra efatra lehibe. Izay ary io antony koa reo mpivoafy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao miaraka de hoe satria efatra reo fanatitra lehibe zay tansain'ny Hebreo toko fahafolo andininy fahavalo dia efatra koa ny filazantsara, efatra ihany koa ny filazantsara ary reo filazantsara efatra io koa de milaza lay mahafanatitra noho ny otan'i Jesoa, ny mahafanatitra hodorana an' Jesoa, mahafanatitra latsatra an' Jesoa, mahafanati-pihavanana koa na fanatitra hoanina na an Jesoa. Zany hoe Matio, Marka, Luka, Jaona de samy manana izay tantarany mahafanatitra an Jesoa. Averatsika zay ataontsika hoe karazan-drazana sarisary teny ataon'ireo mpivaofy ny soatra masina ireo fa de tsika hiditra lalina kokoa am'ty salamo faharoa amby roapolo ity. Salamo faharoa amby roapolo zay ambaran'ny soatra masina fa i Davida nanao azy. Salamo rehefa betsaka ny salamo nataon'i Davida fa matetika rehefa Davida ao anatin'ny fahasarotana, ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fahaterena, matetika de saika voasoratra hoe salamon'i Davida izy. Rehefa teny anjay ao anatin'ny fitarahina ao de matetika miverimberina ao anatin'izay ny mahasalamon'i Davida. Ka ity salamo faharoa amby roapolo ity de tarainan'i Davida. Taraina izay ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fangiry firian'i Davida. Zay tsy afatsy akory fa faminaniana hotsika teo momba an' Jesoa. Raha tsorina zany de zao mitantara an' Jesoa ity salamo faharoa amby roapolo ity saingy Davida no nanoratra azy meloa.
Jesosy zany no hita ao amin'ity salamo ity. Jesosy zay hitantsika raha piasa ny andininy hoe fa maninona moa Andriamanitra, nahoana Andriamanitra lozanao, avelanao irery aho. Saingy ity salamo tena dia salamo taraina be ary ity 2 ity de zao miafara amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, miafara amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Manomboka any amin'ny 2 dia maneho ny fifaliana izy ity, maneho ny ataontsika hoe fisaoranan'Andriamanitra, fitaomana ny olona anome voninahitra an'Andriamanitra. Zany hoe hitanao anatin'ity salamo ity 2 zany lay lafin'ny fangiry firiana, nefa hitanao koa ny fandresena zay tsy afa-tsy akory fa ny tantaran'i Jesosy. Hitanao ao ny fahafatesan'i Kristy nanombola azy tamin'ny hazo fijaliana, nefa hitanao koa ao anatin'ity salamo ity ny fandreseny ny fahafatesana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny tapany voalohany moa no resahantsika eto satria zay na ny anjara mofona iny lay hoe Jesosy ao anatin'ny fangiry firiana. Andehantsika hamantatra ny hoe Jesosy tao anatin'ny fangiry firiana, nitondra ny fangiry firiantsika. Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotantsika. Jesosy nitondra ny latsan'ny olona, nitondra ny eson'ny olona noho isika. Raha ohatra ka manatsoaka lesona de zavatra roa lehibe zany no azo tarafina amin'ity salamo 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 ity. De izao, voalohany de izao, miantsoantsontsika amin'Andriamanitra. De izao, efa noentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana io. Ny antsoantsontsika mantsy antsoantson'ny mpanota. Ny antsoantsontsika dia antsoantson'ny mpanota ka olay ray aman-dreny tobim-pifoazana anankiray efa nandao antsika efa ela antsoina hoe Mama Rarotsoa Hélène, le ray aman-dreniny Toby, zanatoby Farimena tetsy Antomadinika fanantenana, Antomadinika, fa tsy Antomadinika fanantenana tsy akory. Antomadinika fanantenana Fijaikema fa Antomadinika ny zanatoby ny Farimena teo. Dia Mama Rarotsoa Hélène no ray aman-dreniny Toby teo, vadiny Toby Grada Neige na Neige Sans Prospère. De zao ny teniny. Izy manao hoe ny vavaky ny mpanota, vavaka tsy mahaloka lanitra. Zany hoe vavaka vao midona mivaly tafo de miverina. Mampianatra tanora moa izy tamin'izany fotoana zany, mampianatra ny ankizy, mampianatra ny tanora. Ary dia toa zay tokoa raha mamaky ity salamo 2 ity, ny tarainantsika de tarainana mpanota ihany. Tarainana mpanota, taraina zay tsy mahaloka lanitra, tsy tonga ao amin'Andriamanitra, satria mpanota miantso mafy saingy tsy ren'Andriamanitra, miantso mafy saingy tsy tonga ao amin'Andriamanitra satria mpanota, satria tsy tanteraka. Ary dia sofa teo Jesosy. Io Jesosy miantso mafy io de izao nitondra an'izany antsontsika izany mba ho ren'Andriamanitra. Ny hazo fijalian'i Kristy zany dia antsoantson'i Jesosy mba hahatonga antsika ho ren'Andriamanitra. Tsy ren'Andriamanitra ny antsontsika raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izay natonga ny Tompo ny antsoantsika. Nahoana ny de mahafoy ahy ianao? Mitodika amin'Andriamanitra izy, satria mitondra ny antsoantsontsika mpanota. Nefa rehefa avy eo dia nohenon'Andriamanitra izy. Afaka malala misaotra ny Tompo isika fanandresy ny fahafatesana izy. Hany ka manjary ny sentiny fotsika de ren'Andriamanitra. Ny tolokotsika de ren'Andriamanitra. Tsy sento na toloko na vavaka izay tsy andrenesan'Andriamanitra ny feontsika intsony, fa sento na vavaka ahatsapatsika na ahatsapan'Andriamanitra ny fahoriantsika. Vao afaka omalintsika nankalaza ny Paska. Ary ny verimberina tao anatin'ny Paska ny hoe velona Jesosy. Velona Jesosy mitondra ny kikika-tsika. Velona Jesosy nitondra ny antsoantsontsika, lay antsoantsona mpanota iny, lay antsoantson'olona resy iny, lay antsoantson'olona niodina tamin'Andriamanitra iny, lay antsoantsona mpanamary-tena, lay antsoantsona mihevitra ny tena ho mahaleo tena, tonga ao amin'Andriamanitra.
satria nombona tamin'ny hazo fijaliana ny frerian'ny olombelona, nombona tao amin'ny hazo fijaliana ny fieveran-tenantsika ho zavatra, nombona tao amin'ny hazo fijaliana ny nofo izay nampireharehantsika ka tsy nampiondrika antsika teo ambany fahefan'Andriamanitra. Hany ka nitsangana tamin'ny matin'ny tompo de reny ny vavakantsika, reny ny fisentin'ny fotsika ka rehefa mitentsika manao hoe nahoana ny de mahafoy ahy ianao de tsy mahafoy antsika intsony Andriamanitra satria zanany sika. Rehefa am'izao herinandro vao manomboka izao dia mahazo matoky ianao fa na tsy manonona akory ary ny vavanao hoy Jesoa fa ny sentin'ny fonao de fantatr'Andriamanitra satria Andriamanitra rehefa inonao de mitoetra ao am-ponao. Rehefa raisitsika, rehefa iainantsika ny tenin'Andriamanitra de ao am-pontsika Andriamanitra. Ka na tsy miloaka akory arangeny vavantsika hoy Jesoa de fantatr'Andriamanitra zay mahasoa antsika. Zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny vavaka fiterana, vavaka fisaorana, ilaina zany. Fa izao lay Andriamanitra de Andriamanitra raitsika. Hoy Paoly manao hoe io fanahy ao anatitsika io de miara-milaza, zany hoe miara-miteny fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy masina dia miaraka miteny amin'ny fanahintsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Lay fanahintsika taloha fanahy mpanota, fanahy izay miataka amin'Andriamanitra, fanahy tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa nombona tamin'ny hazo fijalian'i Jesoa, nandresy ny fahafatesan'i Jesoa, io lay fanahintsika. Fa lasa miomby peo Paoly amin'ny fanahy masina, lasa mitovy feo amin'ny fanahy masina, mampitovy feo amin'ny fanahy masina ka miteny manao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Afaka malala salamy faharoa amby roapolo zany. Salamy Jesoa, salamy manome toky anao fa ren'Andriamanitra ny antsoantso. Ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny ankiviana, ao anatin'ny olana de izao ren'Andriamanitra ny antsoantsontsika. Ren'Andriamanitra ny fifalitsika koa, ren'Andriamanitra ny tarainantsika. Fa ny faharoa zay asehon'ity salamo ity ravako malala dia ny fahoriana nentsika, ny latsa nentsika. Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana dia tsy hoe nitaraira ihany izy fa noesoana izy. Hoy ny olona manao hoe aleo ary ao jerentsika raha hamonjy azy Elia. Araka io hitantsika amin'ny andininy fahavalo io manao hoe ankino amin' Jehovah de aoka izy hamonjy. Eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Zany aoka ho hitantsika raha mamonjy azy Andriamanitra. Lasa tahak'izany nahazo an'i Jesoa. Tsy ny fangirifirian'ny nofo ihany nahazo an'i Jesoa, fa ny fangirifirian'ny fahatsiarovana ho irery, fangirifirian'ny fahatsiarovana ho tsisy miaino, fangirifirian'ny fahatsiarovana ho mitondra samy irery raha hivokatry ny fahotana, lay anjara. Aza mety lalovantsika satria tsika mpanota ry havako, satria tsika mpanota de misy fotoana irery tahaka ny Kaina, misy fotoana irery tahaka ny Davida koa efa nanota de nandalo an'izany. Ary dia misy fotoana irery tahaka ny Petera nivadika tamin'i Jesoa, irery. Misy fotoana irery tahaka ny Paoly. Zany hoe misy fotoana ahatsapatsika vokatry ny fahotantsika, ahatsapatsika ho irery, hananatsika lay mahatonga atsika manana lay antsoina hoe sentiment de culpabilité, ahatsiarovantsika hoe diso azy zany Andriamanitra, tsy henono intsony aho. Saingy izao nentin'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana zany, na de tsy nanota ary Jesoa, na de marina zanak'Andriamanitra Jesoa, de noentin'i Jesoa zany hotatsika mahairery zany hotatsika ateraky ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra, nombona tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa, no esoana. Tokony ho itsika ngeny no esoana, tokony ho itsika no aratsiana, tokony ho isika no latsaina sy nitondra ny mafy. Saingy izao noentin'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana zany. Nanaiky zany Jesoa satria tiatsika izy. Ry havako, ty salamo ty zany de zao salamo ahatsiarovantsika fa efa nitondra ny aretintsika tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa. Efa noentin'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana, na ny areti-panahintsika
friariatsika fiheveratsehatsika ho zavatra na ny fizahozahotsika na ny fiheverantenantsika ho tsara no ny hafa noentin'ny Jesoa to amin'ny hazo fijaliana ny tsy fahatanterahantsika rehetra ny toetra ny tsy fahamendrehantsika rehetra saingy zao nandresy ny fahafatesan'i Jesoa nitsangana tamin'ny maty izy ary ny toy ny salamy faharoa amby roapolo de salamy fiderana manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo amin'ny salamy faharoa amby roapolo io de salamy fideranan'Andriamanitra indray izy ry havako ina ny afatra ao anao ry havako Jesoa tia anao tia atsika Jesoa nanaiky nitondra ny fahotantsika ny tsy fahatanterahantsika tao amin'ny hazo fijaliana ary mahatonga antsika hanana fiainana vaovao ka ny fitoetry ny vokatry ny fahotana teo amin'ny fiainantsika na ara-panahy io na ara-tsaina io na inona na inona de efa nombona tao amin'ny hazo fijaliana ka tonga olom-baovao isika engako malala ho fifaliana ny fiainany isan'andro engane ho fisaoranan'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro engane ho fiainam-baovao ny fiainantsika isan'andro fiainana ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra fiainana ao anatin'ny fahatsiarovana fa io Andriamanitra io de Andriamanitra eo akaikitsika manadio atsika mampahery atsika ivavaka sika tompo misaotra anao zahay no ity andro omenao anay ity andro atsiarovana efa nombona tao amin'ny hazo fijaliana mahampanota anay ka renao ny vavakay nombona tao amin'ny hazo fijaliana ny vokatry ny fahotana rehetra ka tonga olom-baovao zahay tompo de ampaherezo ary zahay mamakivaky ity tontolo andro ity ataovy olona manana fifaliana ataovy olona vonanao ny tsara ataovy mpanomponao vonana tanteraka ny fijoroana vavolombelona amin'ny zoto amin'ny faharetana ataovy olo fifaliana koa fa tsy olo ny fahalainana ataovy olo ny fanantenana fa tsy olo ny akiviana tay ny tontolo andro nay an'io Jesoa ny tontolo andro feno fombiazana vavakizay ho an'ireo raitapo aminay ny fianakavian'ny fiangonana katolika romana zay namoy ny Papa Raimasina ampaherezo ny mpino rehetra Jesoa satria mpanomponao ninan-dao de ataovy mahay misaotra noho ny amin'ny zavatra rehetra dia ny kristiana rehetra eran-tany koa tompo de ampaherezo atsiary fa samy olon-kandalo atsiary fa misy ny mandrakizay zay ampanantenaina ho an'ny mino miorona amin'ny finoana ary efa natolotra ao tamin'ny fahasoavana olo fanay ny fiainana mandrakizay ary ataovy maharitra izay tompo amin'ny fanarahananao ataovy mahavokatra be amin'ny asa tsara ny fiainana rehetra amin'ity tontolo andro ity anjakao ny asanay ny fanoloran-tenanay ho voninahitra ao misaotra Jesoa amen